Efa ndresaka fitsarana ihany isika anisan'ny androm-panjakana voalazan'ny lalam-panorenana ary apetraka ato anatin'ity Repoblika faefatra ity ny Haute Cour de Justice izay misahana ny fitsarana ny mpitondra fanjakana. Efa misy moa ny dingana amin'ny fametrahana izany raha ny fanazavana nentin'ny minisitry ny fitsarana Ramatoa Ramanantena Sonoelina. Nambarany ministra ny fitsarana Ramatoa Ramanantena Sonoelina fa andalana amin'ny fametrahana ny Haute Cour de Justice izay misahana amin'ny fitsarana mpitondra fanjakana. Raha ny fanazavana nentin'ny ministra dia miandry ny fahafenoam-pikambana ao anatin'ny Haut Conseil pour la défense de la démocratie et de l'état de droit HCDDE vao afaka manatanteraka ny fivoriana voalohany ny mpikambana ao amin'ny Haute Cour de Justice izay misahana amin'ny fitsarana mpitondra fanjakana. Mbola metraka ny olona rehetra zany andrafitra ny Haute Cour zany isika dia ao anatin'ireo misy olon-tena maromaro mandrafitra azy araka ny lalàna iny. Ao aloha ireo filoha ao amin'ny Cour suprême fa ao ilay solon-tena avy ao amin'ny solombavam-bahoaka izay efa voatendriny azy, dia mbola ao koa ny solon-tena avy amin'ilay hoe Haut Conseil pour la défense de la démocratie et de l'état de droit. Dia io mbola tsy tavatsangana fa efa nandlefa aloha zao ny décret d'application ny Haut Conseil io efa lany teo anivon'ny gouvernement dia efa hiezaka zany amin'ilay ny décret d'application ny CNIDH no azafady no lany teo anivon'ny gouvernement dia io zany no amolavola ifidy olona koa zany ny fomba fanendrena olona zany namoana an'ilay décret mba ahafahana manendry ny olona ho mpikambana ao amin'io CNIDH io. Dia io koa nefa manendry olona ho mpikambana ao amin'ny Haut Conseil pour la défense de l'état des droits et de la démocratie. Izany hoe mandeha mizotra makany amin'ny fametrahana azy zany isika izao. Anisany manana solon-tena ao anatin'ny Haute Cour de Justice ny avy amin'ny fitsarana tampony ny Haut Conseil pour la défense de la démocratie et de l'état de droit ny avy amin'ny anteny meram-pirenena ary ny anteny meran-doholona. Raha tsy hivina tao anatin'ny fivoriana tsy ara-potoana voalohan'ny anteny meram-pirenena dia efa mifidin'ny solon-tena efatra ao anatin'ny Haute Cour de Justice ny solombavam-bahoaka amin'ny Madagasikara.